aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia vavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo fa afaka niangona nanompo anao tany am-piangonana omaly ary misaotra indrindra ny amin'izao herinandro vao menao anay izao indray. Voninahitra ho anao Tompo fa fiadananao ny hanapaka hatrany aty am-ponay. Amen. Amin'ity herinandro ity ry havana amin'ny alakamisy no atsiarovantsika indray ny nahatongavan'Andriamanitra olona dia Jesosy Kristy izany teraka tao Betlehema. Ino no Krismasy, ino no Noely. Araka izany dia famonjena ho antsika olombelona no antony nahatongavan'Andriamanitra olona teto tany. Koa izay nandray ny famonjena nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia lasa mpanompony, anao ny sitrapony dia tonga mpivavaka. Ireo izay mety tsy nandre ny amin'i Jesosy na koa nandre ihany fa mbola tsy rototra, tsy taitra, variana amin'izao fiainana izao ka na dia tonga aza ny andro alahady dia tsy mandeha any am-piangonana izy mivavaka dia ireo izany tsy ho tonga hanompo an'i Jesosy mihitsy. Dia raha nijery ny lohatenin'ny ohabolana toko 10 ry havako amin'ny baiboly katolika dia izao no hitako tao: fampitahana ny olona mivavaka sy mpankahala fivavahana na amin'ny fitondran-tenany na amin'ny anjara hiafarany. Dia nivakiako ilay izy dia novidiako ary ry havana ny 220 amin'ity ohabolana toko 10 ity, vakiako amin'ny baiboly protestanta indray. Amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanantenan'ny marina dia fifaliana, fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy kosa ho foana. Amen. Ny marina izany eto dia ireo mpivavaka, ka mifanohitra amin'izay kosa ny ratsy fanahy izany dia tsy mivavaka. Averiko ihany tsy mpivavaka raha ilay novakiana amin'ny lohateny amin'ny baiboly katolika teo. Ireo variana nandany ny androny amin'izay tiany atao amin'izao fiainana izao ireo ilay ratsy fanahy, ireo ilay tsy mpivavaka. Dia hoy ny 7 mbola miteny tahaka an'izao: raha maty ny ratsy fanahy dia foana ny fanantenany, eny foana ny fanantenany ny mpanao ratsy. Ry havako, inona ary no hafatra ho antsika anio? Indrindra hoy teo hoe hakatoky ny Noely izao. Izao izany voalohany indrindra aloha dia mila mandray fanapahan-kevitra na handray an'ity mpamonjy teraka ity, Jesosy Kristy izany, ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainany ka ho tonga mpanompo no ho tonga mpivavaka, na koa mbola handà na hampiandry ny tompo aloha na hanatanteraka ny sitrapon'ny tena aloha dia tsy fantatro hoe roviana. Izay vao hanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, ho tonga mpanompony, ho tonga mpivavaka. Izay izany aloha ny tsara mipetraka voalohany. Noho izany dia amin'izao fiainana eto an-tany izao ihany io izany no iorenan'ny finoana sy ny fanantenan'ny tsy mpivavaka. Ratsy fanahy araka ny ambara eto, vita hatreo amin'ny fahafatesana ny aminy, fa mifanohitra amin'izany kosa ny an'ny marina, ny mpivavaka, ny nandray ny famonjen'i Jesosy. Fifaliana no mameno ny fiainany. Jesosy Kristy no fototra hanorenany ny fiainany iray manontolo, ary indrindra ny fanantenany dia tsy amin'izao fiainana izao ihany fa mandrakizay, indrindra satria Jesosy velona ilay maty, nitsangana tamin'ny maty ny iorenan'ny finoana, dia manana anjara koa ny mpino miaraka aminy amin'izany fitsanganany tena maty izany, ilay fiainana mandrakizay. Ry havako, na dia samy mankalaza ny Krismasy ary atao hoe tena manao fety be, na ratsy fanahy io tsy mpivavaka na ny marina mpivavaka, raisiko foana ilay lohatenin'ny baiboly katolika teo samy mankalaza ny fety daholo, fa tsy mitovy tsy mitovy ny fifaliana ao am-pon'ny efa mpanjaka sy tompon'ny fiainany Jesosy Kristy sy ny fifalian'ny olona mbola tsy ao mihitsy. Ka dia engany ry havako, ity Noely ity mba
andrenesan'ireo izay tsy mivavaka na manao atsirambina amin'ny fivavahana. Inga anie ity Noely ity mba andraisan'ireo izay ambara eto hoe ratsy fanahy, fanapahan-kevitra ka hifidianany an'i Jesosy. Andraisany an'i Jesosy mpamonjy teraka ho tompo sy mpamonjy azy amin'ny fiainany. Izany ny rariana ary havana dia samia ary ho tratry ny amin'ny lalakamisy izao. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Amboary ny fonay Tompo mba ahazahoanay mandray anao, hanapaka amin'ny fiainanay ary ampiuzay mba hitory amin'ny hafa ireo izay mbola lavitra anao varinany amin'izao fiainana izao, mba tsy ho tongatonga ho azo fotsiny na handalo eo amin'ny fiainany ny Noely, fa tena mba handraisa ny fanapahan-kevitra hanarahany ity ianao, hanolora ny fiainany iray manontolo, hanana ny fanantenana aminao Jesosy. Dia amin'ny anaranao anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.